Miarabantsika rehetra indray ry namana manaraka izao fandarana mamitsika izao fandarana tiantsika tsy fontsika ary fandarana tsy hoe mamitsika sy tsy fontsika fotsiny fa fandarana mahaliana afatra fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra taridalana afatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny fiainantsika tsiraray avy hanova ny fiainantsika hitondra fitahiana sy fanambinana eo amin'ny fiainantsika. Mandritra ity fiaonantsika ity dia hiresaka andinika ny mahakasika ny atao hoe fiainana kristianina isika, ny kristianisma araka ny anambaran'ny soratra masina azy. Azo lazaina fa lohahevitra tena mivelatra sy goavana ary mahaliana ity fiainana kristianina ity. Mahakasika ny fiainantsika tsiraray avy satria araka ny fantatra dia kristianina avokoa ny kabetsahan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Voakasika io fiainana mahakristianina io avokoa ka tsara ny andiniantsika azy, amaritantsika azy ary ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ity hoe fiainana kristianina ity. Alohan'izany anefa dia manasa anareo hiaraka hivavaka isika, andeha hivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao be dia be zahay noho izao fotoana ahafahana mandinika ny sitraponao, mandinika ny teninao, mandray lesona avy aminao izao. Indreto vonina hiaino anao izay handray ny hafatrao ary hampiatra izany eo amin'ny fiainanay, koa mitenena fa hiaino anao izay. Omeo anay ny fanahinao masina mba handonaka ny fonay ka ny hafatra rehetra ho ampitaina dia hamoa hitsemoka ary hitondra vokatra be dia be eo amin'ny fiainanay, ny tokantranonay ary ireo mifanerasera aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanonako ny vavaka. Amen. Araka ny ndresako teo am-piandohana dia resaka manokana ny amin'izany hoe fiainana kristianina zany isika. Inona natao hoe kristianina? Taiza ny fiandohana? Inona ireo fepetra takiana mba tongavana ho kristianina? Ahoana ny tanjona ho tratrarina amin'izany hoe maha-kristianina izany? Ny kristianina dia nanomboka teo amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no nipoiran'izany anarana hoe kristianina izany. Jesosy Kristy no anarany, Jesosy Kristy. Nisy Jesosy maromaro tao amin'ny soratra masina fa nampiavaka an'ilay Jesosy zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ka avy amin'ilay fanampina anarana hoe Kristy no nahazoana an'ilay anarana hoe kristianina. Avy amin'io fanampina anaran'i Jesosy Kristy io no nahazoana an'ilay anarana hoe kristianina. Ka ny nendoany dia maro ny tokosy andiny manambara azy ao amin'ny filazantsara. Fa ny tena voamarika amin'ny fiandohana izy io dia izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 4:20. Matthieu 4:20. Andeha jerentsika ny soratra masina. Matthieu 4:20 manomboka amin'ny andininy 7:40 ary mandingana amin'ny andininy 7:20 isika. Matthieu 4:20 andininy 7:40 sy ny andininy 7:20. Ny tontolo-kevitra dia izao, tamin'ny fotoana izay niarahan'i Jesosy nihinana ny Paska, izany hoe andro vitsivitsy alohan'ny hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana. Misy tantara mahafinaritra ao. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, Matthieu 4:20 andininy 7:20. Ary tamin'ny andro voalohan'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: aiza no tianao amboarinay hihinananao ny Paska? Raha dika amin'ny teny tsotra zany amin'ny fitentsika ankehitriny dia izao, nisy mpianatra ireo olona nasain'i Jesosy mba hanaraka azy, 12 lahy isany fantatsika tsara. Dia nakeo amin'i Jesosy izy ireo ary fanao mahazatra rehefa tonga ny Paska dia miara-mihinana ny Paska, mihinana ny mofo tsy misy masirasira, ilay fahatsiarovana namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egipta. Dia nakeo amin'i Jesosy ireo mpianatra ireo nanontany an'i Jesosy hoe: aiza no tianao hamboarinay ny Paska mba hihinananao ny Paska miaraka aminay? Dia nanoro Jesosy hoe: ndana makany amin'ny lalanao any amin'ny ralehilahy ka lazao aminy hoe hoy ny mpampianatra, amin'ny andininy 7:20 zany. Matthieu 4:20 andininy 7:20. Hoy ny mpampianatra: ato aminao ao sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska.
dia eo amin'ilay 15 ilay tiantsika hatongavana hoy ny fanambarany madio azy. Ary ny mpianatra dia nanao arak'izay nasain'i Jesosy nataony ka nanamboatra ny Pasika. Ny mpianatra dia nanao arak'izay nasain'i Jesosy nataony ka nanamboatra ny Pasika. Hatreo zany dia mpianatra no anarana ny antsoina azy mpianatra, ka ny mpianatra dia nanao arak'izay nasain'i Jesosy nataony. Dia raha mandingana ny soratra masina isika any amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly 1:20, andeha jerentsika ny soratra masina. Asan'ny Apôstôly 1:20 andiny 9:20, andeha jerentsika ny ambaran'ny soratra masina. Asan'ny Apôstôly 1:20 andiny 9:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia, ary niara-ny asa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaonan-karangidana izy roalahy ka nampianatra ny olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Nanana mpianatra Jesosy, lasa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, fa ny mpianatra kosa dia nanao arak'izay nasain'i Jesosy natao. Ary taty aoriana fantatra fa ny zavatra ataon'ireto mpianatra ireto, ny fampianarana ataony, ny fomba fiainana, ny zavatra rehetra ataony mpianatra dia tena ilay zavatra nampianarin'ilay Kristy, nampianarin'ny Kristy. Dia hoy ny fanambaran'ny Lioka ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:20 manomboka izao dia atao hoe Kristianina ny anaran'ireto mpianatra ireto. Fa ny Kristianina ireto mpianatra ireto dia manao arak'izay nasain'i Jesosy natao. Ny zavatra rehetra mahakasika azy, ny fomba fiainana, ny fitafiana, ny momba azy rehetra, ny fampianarana ny tolony, ny teny avoakany, dia izao ilay zavatra nampianarin'ny Kristy, Jesosy Kristy. Ka noho izany ny anaran'izy ireo dia izao atao hoe Kristianina ny anaran'izy ireo. Inona ary no ahafantarana ireto Kristianina ireto? Ahoana ny ahafantarana ny atao hoe mpianatra Kristianina? Inona no tena hamantarana ny fampianarana izay mipetraka ao an-tsain'ireo Kristianina ireo? Izao no anambaran'ny soratra masina azy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 9:9. Misy tantara mahafinaritra ao. Asan'ny Apôstôly 9:9 manomboka amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 9:10. Io zany dia tantaran'ilay tandapa Etiopiana izy io. Tantaran'ny tandapa Etiopiana nizotra ho any amin'ny toerana anankiray lavidavitra, dia teny an-dalana teny nisy toe-javatra nitranga. Ka i Filipo izay anisan'ny mahalala tsara ny tantaran'i Jesosy dia nentiny fanahy ka tafara dalana tamin'ity tandapa Etiopiana ity. Izao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 9:9 andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 10:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia Filipo tamin'ilay tandapa Etiopiana, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary izy namalaka nanao hoe mino aho fa Kristy no zanak'Andriamanitra. Dia nasaina janona ny kalesy ary izy roalahy, dia Filipo sy ilay tandapa nidina ao amin'ny rano ka nataony batisa izy. Zay zany ilay tantaran'ilay Filipo sy tandapa Etiopiana. Teny an-dalana teny dia namaky tantara tao amin'ny soratra masina, tao amin'ny bokin'ny mpamina ny Isaia ilay tandapa. Dia tsy fantany izay nolazaina, fa i Filipo kosa nanazava azy hoe ny zavatra izay vakinao ao amin'ny Isaia 7:15-7 dia tantaran'i Jesosy io hoe Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana, Jesosy maty, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Dia ahoana zany ozy izy ilay tandapa? Zao ary nazavain'ny Filipo taniny fa tokony atao batisa ianao, Jesosy Kristy maty, ny hevitry ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia hamonjy antsika, tandido ny batisa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ka rehefa nandalo teo amin'ny rano izy mirahalahy dia nanontany ilay tandapa Etiopiana, io ary misy rano ka maninona moa tsy tokony atao batisa? Dia hoe Filipo taminy hoe zao raha mino an Jesosy amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao batisa ihany. Dia namaly ilay tandapa hoe mino aho fa Kristy no zanak'Andriamanitra, dia najanona ny kalesa dia natao batisa ilay tandapa. Ny fepetra voalohany takiana amin'ny Kristianina zany, amin'ireo mpianatra mpanaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia zao io finoana
an'ilay Jesosy Kristy izay tompon'ilay fampianarana izay nampianarina azy, tompon'ilay fampianarana, tompon'ilay fodi-kevitra izay ampianarina. Io zany zava-dehibe, mino an'ilay Jesosy Kristy, mino sy manaiky azy. Ary mbola manamafiny zany ny sokatra masina ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany. Andrenge jerentsika ny sokatra masina ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Timoty voalohany toko voalohany andininy dimy ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tety ambony tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota ary amin'ireny izao no lohany. Mino amin'ny Kristy, mino an' Jesosy ary ambaran'ny Timoty ao amin'ny filazantsara voalohany soratany fa izao ny fepetra ihany koa dia izao. Tokony ekena izy amin'ny fankasitrahana rehetra. Manaiky an'i Kristy, manaiky an'i Jesosy. Zay ny ambaran'ny soratra masina amintsika eto. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Manaiky. Misy ny mino kanefa tsy manaiky. Fa ny atao hoe fiainana kristianina zany dia izao. Mino an' Jesosy Kristy ary manaiky azy amin'ny fankasitrahana rehetra. Ny tsipirin-javatra rehetra ao amin'ny Baiboly amin'ny sokatra masina dia manan-danja avokoa. Manaiky amin'ny fankasitrahana. Raha adika amin'ny teny tsotra zany dia izao, avadika kely ny hoe misy manaiky fa tsy mankasitraka. Mety hoe manaiky tsy sahazoka fotsiny noho ny tombontsoa nokatry ny fanerena vokatry ny toe-javatra izay tsy maintsy anekena azy. Fa ny tena tian'Andriamanitra atao, ny tena tiana tongavana dia izao. Izao sy ianao amaha kristianina antsika dia manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo ary amin'ny fankasitrahana. Izany hoe tena amin'ny fo mihitsy no anekena sinoana an'i Jesosy Kristy. Inona ary no zavatra mitranga? Inona no vokatra mitranga eo amin'ny fiainantsika? Inona no miseho amin'ny fiainantsika? Rehefa mino an' Jesosy isika, sady mino azy no manaiky azy amin'ny fankasitrahana rehetra. Izany hoe tena ny fo amam-panahintsika mihitsy no manaiky sy mino an'i Jesosy Kristy. Mino sy manaiky ny fampianarana izay atolona, mino sy manaiky fa kristianina manaraka ny dian'i Jesosy. Inona no zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika? Ny vokatry ny fanekenan'i Kristy, ny vokatry ny finoana an'i Kristy. Izao ny ambaran'ny sokatra masina ao amin'ny Galatianina. Galatianina toko faharoa andininy faharoapolo. Galatianina toko faharoa andininy faharoapolo. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Voaombo miaraka amin'ny Kristy, miara-maty amin'ny Kristy. Ny kristianina zany dia izao, miara-maty amin'ny Kristy. Inona moa no nahafatesan'i Kristy? Tsy misy inona fa tsy resaka fahotana ihany. Resaka fahotana, resaka adalàna, io no nahafatesan'i Kristy. Ny fahotana izay tsy namela mahazo raha tsy ny afara tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ka isika koa zany dia izao, miara-maty amin'ny Kristy. Ny fahotantsika rehetra dia ombona niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny vokatra miseho eo amin'ny fiainana kristianina. Tsy maintsy misy ny fahafatesana noho ny fahotana. Fahafatesako noho ny fahotako. Fahafatesan'ny fahotako izay ombona eo amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'ny Jesosy Kristy. Vombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary rehefa avy eo, rehefa nombona ilay fahotana dia nitsangana tamin'ny maty Kristy. Nitsangana amin'ny fiainam-baovao ary velona amin'ny fiainam-baovao. Miaina amin'ny fiainam-baovao. Nombona niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana dia velona ao anaty Kristy. Ny fiainan'i Kristy ny fiainantsika. Ny fomba mampanao ny Kristy ny fomba mampanao antsika. Izay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Miaina amin'ny fiainana tsy misy ota ny kristianina. Satria velona
avy ao ampasana Kristy. Nombona le toetra ny fahotana. Dia izany koa ny fiainantsika tsiraray avy. Nombona ny fahotana, nombon'ilay atao hoe fahatsapatena fa tonga kristianina miaraka amin'ny Kristy, nandray ny fepetra, ino, anaiky ary velona iaraka amin'ny Kristy. Dia ny toetra ny Kristy no toetrantsika. Velona ao amin'i Jesosy Kristy. Zany anie no mahazava-dehibe raha lasa eny abaviny aminy hoe sao dia mbola misy fiainana tsy araky ny fampianaran'ny Kristy iainantsika. Ny heviny dia tsotra ihany. Tsy mbola ny vonoana niaraka tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Izany toetra antsika izany. Mbola tsy maty ilay toetra, fa mbola ilay toetra antsika tao alohan'ny nandraisana ny Kristy ihany toetra antsika aorianany nandraisana ny Kristy. Tsy izany no sitrapon'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra iainantsika ny fiainan'i Jesosy Kristy. Velona ao amin'i Jesosy Kristy. Mino ilay fahefana nomeny zanak'Andriamanitra antsika isika. Manamafy izany ny soratra masina ao amin'ny Filipianina toko 1. Andeha jerentsika ao amin'ny Filipianina toko 1 andininy 20. Filipianina toko 1 andininy 20. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Filipianina toko 1 andininy 20. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Araky ny hafatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy azo enatra aho na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny fahasena rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny no ankalazany any Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ankehitriny no ankalazany any Kristy eo amin'ny fiainako. Izany hoe ny heviny dia tsotra. Efa velona miaraka amin'ny Kristy. Ny fiainan'ny Kristy ny fiainana. Ny fitenin'ny Kristy no fiteny. Ny sakafon'ny Kristy no sakafo. Ny fitafin'ny Kristy no fitafy. Ny fanaon'ny Kristy no fanao. Velona ao amin'ny Kristy. Ankalazaina eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny tenantsika. Izany Jesosy Kristy izany. Raha fitinina ny lohahevitra izay nataontsika androany dia izao. Mizara 3 lehibe. Ny voalohany indrindra, ny mpianatra no atao hoe kristiana. Manara-dian'ny Kristy. Manao ny fomban'ny Kristy. Ny faharoa dia izao, mandray ny fahotana izay nombona niaraka tamin'i Kristy. Nombona niaraka tamin'i Kristy ny fahotana. Izany hoe navela ilay fomba mampanao feno fahotana, navela nombona niaraka tamin'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary ny fahatelo farany dia izao, manana ny fiainan'ny Kristy. Ny velona araka ny fiainan'ny Kristy. Ny fomban'ny Kristy, ny fomban'ny kristianina. Inona no lazain'ny Kristy dia izany no atao. Zava-dehibe izany lohahevitra izany. Fampidirana ihany, fa foto-kevitra goavana maro be izay mahakasika ny fiainana kristianina no ampianariny soratra masina amintsika. Ho tafatoetra amintsika izany afatra sarobidy izany, ka androany dia ho tsapantsika fa tena manara-dian'ny Kristy isika. Mpianatra Kristy isika, mino an'i Kristy, manaiky an'i Kristy, ary amin'ny fankatoavana, feno fankasitrahana. Ary dia izao, rehefa velona miaraka amin'ny Kristy isika, dia ny fiainan'ny Kristy no fiainantsika. Ny sitrapon'ny Kristy no sitrapontsika. Ny mahakasika an'i Kristy rehetra dia hakasika antsika ihany koa. Ary ho sanatry amintsika ny hiaina tsy arak'izay nandidin'i Kristy antsika. Ho tafatoetra amintsika izany ny afatra sarobidy izany, andraisantsika fanapahan-kevitra amin'izao fiaonantsika izao. Hivavaka isika. Misaotra anao izay tombo tsara indrindra ny an-danitra fa nomenao afatra sarobidy. Tombo tsara teo kristianina izay, mpanara-dianao amin'ny fo. Misaotra noho ny afatra ara-potoana nomenao sy natolotra ao. Maniry hiaina hiaraka aminao izay Jesosy. Tahaka an'ireo mpianatra fahiny dia te hanao izay nasainao nataonay izay. Malemy anefa izay ko atao anohery hanatanteraka an'izany. Atolotra feno am-pelantananao ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompony anonako ny vavaka. Amen.